Milavana malalo amin'ny tompo amin'ity andro alatsinainy 5 Jolay 2024 dia ny anjara Mofonaina antsika Samoela voalohany toko 7:9-10. Mitombo aminareo anie ny fahalalana tsara an'Andriamanitra raintsika sy Jesu Kristy ity antsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Vavaka sika dera sy mankalaza anao izay raha eo fa natratra indray zao herinandro vaovao zao efa nanomboka omaly alahady 20 Jolay nahazoana izany tondray ty amin'ny andro faharoa amin'ny herinandro vaovao ty. Koa ataovy manakohaka ty amponay tompo ny fenao ahafantaranay hoe ty lalana kandihana tenao Jesu Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia ataovy miarary nonay indray zany amin'ny faneresanay miafatra avy aminao ay zanaka fanamasinao. Amen. Samoela faharoa, Samoela voalohany toko 7:9-11 vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Samoela voalohany toko 7:9-11. Ary Jehova niantso an'i Samoela indray fanontena dia mifoy izy ka nakao amin'ny Ely ary nanao hoe ity aho fa niantso ahy ianao. Ty fantatry fa Jehova no niantso ny zaza hoy Ely tamin'ny Samoela handeha mandry andry ary atahiny miantso anao izy dia voalio hoe mitenena Jehova fa mihaino mpanomponao dia lasa Samoela landry teo amin'ny fandriana. Ary avy Jehova dia nitsangana ka niantso teo ihany hoe ry Samoela dia namaly Samoela hoe mitenena fa mihaino mpanomponao. Hoy Jehova tamin'ny Samoela indro zao hanao zavatra eo amin'ny Israely ka zay rehetra mandeha zany dia angitsikitsina ny sofongo amin'izany androany dia ho tanterahako amin'ny Ely zavatra rehetra voalazako ny amin'ny taranana atomboko zany ka dia ho tanterahako. Rehefa nambariny taminy fa ho tsaraiky manak'izay ny taranany nieloka zay fantany satria ny zanany natonga ozana ho an'ny tenany nefa tsy nisakanany. Koa izany no nenінako ny amin'ny taranakely fa tsisy fanatitra afaka neliny mandrak'izay. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity ravana dia zavatra mampalahelo no hiteto. Zay ny eto hoe tsisy fanatitra afaka neliny mandrak'izay. 5:4. Tsisy fanatitra afaka neliny mandrak'izay. Sarotra ny mandeha izany tenin'Andriamanitra. Iza no aran'izany? Ny taranakely zay nahatonga ozina ho an'ny tenany nefa tsy nisakanany. Sarotra sy manahirana ny lafin'ny fitaizana amin'izao andro ankehitriny izao. Na Jehovahandriamanitra aza dia lobava hoe efa nahalehibe zaza kanjo efa lehibe izy dia nodina tany. Efa nahalehibe zaza kanjo efa lehibe izy dia nodina tany. Isaia toko voalohany misy amin'izany. Eto ndraiky koa Ely dia ny zanany natonga ozina ao amin'ny tenany sy ny taranany satria voalaza mihitsy hoe tsisy fanatitra afaka neliny mandrak'izay. Avako mafy zany tenin'Andriamanitra zany. Aoka tsy ho amiko sy aminao na amin'ny taranako sy na amin'ny taranako zany fandaotsika hevitra ny amin'ny ho avy ny taranakitsika sy ny fitaizana ny taranatsika. Tsy ho tafandry mambitsika. Mampalahelo mantsy dia diso variana amin'ny asa velomana sy ny asa mandraratsika dia tena dinitsika ny andraikitra lehibe nomen'Andriamanitra atsika dia nitaiza sy nabe ny taranakitsika mba ho tonga konan'Andriamanitra araka ny teny Josa hoe raha zaso ny ankonako dia nompan'i Jehova izay. Ahoana nefa natantarak'izany? Tsy vitan'ny olona ray zany na roa fa mila fifaromonana manomboka misy tokantrano niviny
sekoly a, inivy ny fiarahamonina, ary indrindra inivy ny fiangonana. Maro be ny tanora zao sy ny ankizy, ahoana marina no avin'izy ireny eto dia mba tsy marina amin'ny taranakitsika ny diteny ty hoe tsisy fanatitra afaka ny elony manakizay. Koa mbola tsy mianta amintsika zany tenin'Andriamanitra any, ataontsika hifanatona, hifampivavaka, hifampihevitra ary hifampandinika ny amin'ny ampandrosoana ny filazantsara ho an'ireo taranatsika ireo, satria natsoan'Andriamanitra isika ny tompon'andraikitra eto amin'ity zao tontolo zao ty. Tsy afaka hialangalantsika, tsy afaka raviravin-tanana, fa tsy maintsy miditra tsehatra miantso azy sy miantso anao Andriamanitra mba hevitra zany ka mba hiteny tahaka ny Samoelako tsika hoe mitenena Jehovah fa mieno ny mpanomponao. Tsisy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra iray ihany no mahay manova ny fovato sy ny fovatonao amin'ny fotsika rehetra. Any tenin'Andriamanitra rahateo no maharatsika fiainam-baovao, satria ny tenin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy ilay miara-monina amintsika, ka zay rehetra tonga amin'ny Kristy dia zay ny tenin'ny Paoly apôstôly, raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. A Kristy rahateo na hiavitra na le fanatitra mampitsahatra ny fahatezeran'Andriamanitra sy mampionona ny fahatezeran'Andriamanitra. Ko manatona ny Kristy fa zay manatona azy tsy mba ho lafy mihitsy. Amen. Misaotranao zay raha eo fa mbola afaka mahazo anjara famonjena zay tsiraray avy enina ny taranakay mbola ho avy azy. Ka ampianaro zay ahitondra ny taranakay ireny, ary vanginao koa ny fon'ny taranakay tsiraray avy mba atonga azy anatona anao. Ianao tompoanao ampanatona azy amin'ny fiasan'ny fananao masina, fakana amin'izy moa zay fa aminao Kristy ny manana ny fahafahana sy fanafahana ho anay. Dia ho marina aminay le teninao Jesosy, na ny zanako na afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Dia sitrakai ny ary hivavaka hoe anay zay ny an-danitra, masina ny anaranao, mitonga ny amin'ny fanjakanao, ataonay sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra. Minaniny anasazo anay ary mamelany anokay tahaka na amelana izy menika taminay, aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny zotodrano zay tononona amin'ny anaran'iray zanaka fanamasina izao. Ary Andriamanitry ny fiadanana zay tonona amin'ny Jesosy tompontsika mpiandro lehibe miala amin'ny maty, tona ny raha fanekena manakizay, izany tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao sitrapony, ka hiasa ao anatinareo zay kasitrahany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy miavitra no fotantsika, ary tsy antsika ihany fa an'izao tontolo zao koa. Ho azany ny voninahitra mandrakizay manakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany amin'ny anaran'iray zanaka fanamasina. Amen.